Jaona voalohany toko faharoa andininy fadimy ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy. Aza tia izao tontolo izao na izay zavatra ao amin'izao tontolo izao. Raha misy olona tia izao tontolo izao dia tsy ao anatiny ny fitiavana ny Ray. Fa izay rehetra ao amin'izao tontolo izao, ny filany nofo, ny filany maso ary ny rehaka amin'izao fiainana izao dia tsy avy amin'ny Ray fa avy amin'izao tontolo izao. Ary mandalo izay rehetra ao amin'izao tontolo izao sy ny filany fa izay manao sitrapon'Andriamanitra no aharitra mandrakizay. Amen. Ho anao izay efa voavonjy nandray Jesosy Kristy, nandray ny fanahy masina, ianao anela hijoro vavolombelon'i Jesosy Kristy, manao izay tian'Andriamanitra mandritra ny androm-piainanao rehetra. Ianao anie ilay mihevitra isan'andro izay azonao atao mba hanompoana an'Andriamanitra, fa tsy variana mikatsaka izay mahafinaritra eto amin'izao tontolo izao, tsy mikatsaka harena, tsy variana mikatsaka izay mahafalifaly fotsiny eto amin'izao fiainana izao, fa mikatsaka amin'ny fomba rehetra, amin'ny fomba tsara indrindra, sy amin'ny herinao rehetra izay hatateraka ny sitrapon'Andriamanitra. Fanahy masina ny hitarika anao, hitarika amin'ny fisainanao sy ny fanirianao mba hatotosa izay sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Hiasa ao anatinao anie Andriamanitra mba hatateraka ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Tsy ho tia izao tontolo izao ianao fa ho feno fitiavana an'Andriamanitra. Amen.